noho ny orana ny kijany farany herinandro lasa teo dia rakotra fotaka ny lalana sy ny arabe teny amin'ny tanàna Ambatoroka miazo ny Ambohipo iny, niteraka fitohanan'ny fiarakodia nefa izany nanelingelina ny fifamoivoizana ka dia nandray andraikitra ireo mponina teny an-toerana ny farimbo nananadio izany toerana izany. Tsy nitsahatra ny rotsaka ny orana ny herinandro lasa teo ary betsaka ny voka-dratsy izay nateraka izany rotsak'orana izany. Anisan'izany ity ampahan-dalana mampitohy an'Ambatoroka sy Ambohipo izay tototry ny fotaka mandrefo ka nampitohana ny fifamoivoizana sy nampitaraina ireo mpivarotra amoron-dalana ary koa ireo mponina mipetraka manamorona ny lalana. Olana satria raha vao tonga amin'ny fahavaratra dia io rano mandeha io tafiditra ny tranon'olona, ny embouteillage mitombo isan'andro. Le tena olana amin'ny koa le kanal anankelezin'ny olona sasatratrany izay manao trano. Manarak'izany nisy fotoana koa ty olona lasa nyrika dia maty le olona. Manarak'izany na ny ankizy andeha hianatra ary dia tara amin'ny embouteillage. Tena problème zany raha vao avy le orana dia mitohana fifamoivoizana tsy afaka mandeha daholo, na ny mpandeha tongotra na ny mpandeha fiara. Miaraka an'izay koa dia ny tranon'olona rehetra manodidina moa zany dia tondra trandro, ohatrany hoe le makatrondro ireny ao an-trano zay. Toy ny isa-taona dia tsy mitsahatra manao fanentanana manala izany fako sy tany izay manotritra ny arabe ireo olona izay tarihin'ny olon-tsotra mpandraraha mipetraka eto an-toerana ka tamin'ny alalan'ny asa tana maro io maraina io nanadiovan'izy ireo ny arabe. Nanao an'izao asa ezaka zao zay satria zavatra kely anjara biriky nomeko amin'ny piray monina amiko satria raha endrasany hitanao be tabe ny andraikitra amin'ny fivondronana ka tia nefa tena mizene amin'ny mpandalo rehetrarehetra ka zay ny zavatra manaovako an'ity mbo hiserviavako fanomezana ho an'ny daholo be anaovana an'ity satria jerevinao fotaka teny any amin'ny tongotra sy ateny Andohalitra ka izy ity tsy hoe ndre mandeha voandroany ane nanao an'io fa fahafitony zay satria fa mimena autorisation fivondronana mba olombo iray aman-dreny hoe rehefa misy tasy fotaka be dabe tsy afaka mitovy loatra zao dia manala an'ireo fotaka reo za dia mangavy amin'ny fokon'olona sady mbo hanapio kely ali sady madio ny tanàna mbo hamezaka ny tovolahy kely mipetrapetraka eto amin'ny tanàna mbo hanadiovana an'io. Dia ny ezaka manaraka moa tsy io ihany nataoko satria raha hatrany amin'ny université zao fa nanao fanampiana ezaka ohatran'io hatrany amin'ny CG lycée moa mbola ezahana mafy tsisy eto amintsika mbo nanao zavatra ohatr'izao mbo nataoko autoroute makeny vato mbo malalaka be tsara sady vatany io nanao zavatra tsisy tara rehefa mandeha avy eo be dabe ngeny tara amin'ny embouteillage eto amintsika ka zay ny zavatra mampalahelo hoe aleo zavatra tena an'izao hatamika ma tsy zao ohatro fa hatramin'ny filotaona angamba fa fatany olona rehetratra manampy amin'ny olona ohatran'izao ihany zay ngamba ny zavatra kely. Marihana moa fa ity mpandraraha izay mipetraka manodidina ity lalana ity no niantoka ireo fitaovana sy ny fiara nentina nanariana ireo fako sy fotaka teny an-toerana. Zay ny toko lasa toko vavy no manakatona tanteraka ny fampalalama vaoantsika tamin'ity androandroany ity ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana ho amin'ny rapitso izay eny anivon'ny parlemanta eny no isan'ny songadina eny koa no fikarakarana ny fifidianana dia ny fanentanana izay tanterahan'ny KMF Knoe dia isorana fenao toko lasa toko vavy naharitra nijery fampalalama vaoatra amin'ny farany mbola mifamehy fotoana eto ihany tsika ho amin'ny rapitso veloma tompoko.